na manarama olona ohatra amin'ny karama tsy tokony ho izy efa traite io resaka massage mivarotra olona efa traite io resaka prostitution fa dia samy mijeritsika fa ny zavatra tiako ny sotomana ny saitsika rehetra zany dia tsotra tsy hita anatin'ny culturana malagasy ny mivarotra olombelona ny omby ny akoho ny kisoa ny tany sy sisa no azo midy fa tsy ny olombelona hay ny fanerenany zanatsika tsy ampitaona hanambady dia anatin'ny traite ary voasoratra anaty lalàna mahavoasazy mampigatra fa misy faritra amitsika dia miroborobo zaza 10 taona raiky amin'ny 10 taona forcena hanambady amin'izao fotoana zao ny tena loza dia zaza lehilahy ndray zao no amidy zaza tanora lehilahy amidy amin'ireo indrindrandrindra ireo vahiny mpizahatany ara-pijangazangana moa zany sarotra amin'ny touriste sexuel. Tokony ampafantarina ny rehetra ny fahamaritana ny antsoina hoe traite des personnes araky ny voafaritra ao anatin'ny lalàna 424 tsipika 870 ranonambarany ary tokony andray andraikitra ny malagasy tsirairay mba amingorana izany. Nosoritany manokana ny fiarahamonimpirenena na nivahina avy any Kanada aza ranonambarany mitinjo ny maha-olona ny malagasy. Mariana fa misy ny laharana maitso 511 na 116 azy nireo zay manana fitarainana antsona. Tontolon'ny finoana isy ny etsika lehibe izay karakarain'ny sampana Dorcas eo anivon'ny fiangonan'ny Jesosy Kristy eto Madagasikara ny FJKM io ny voalohan'ny volana Aogositra ho avy izao no fantatra fa anainga ny eto an-drenivohitra izany misy ny fandaminana sy ny pitsopitso ny tsara ho fantatra hoentina amintsika ao anatin'ity sary ity zany. Faly miarahaba antsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompontsika indrindra faly miarahaba ny andrembavilanitra ao anatin'ny sampana Dorcas manerana ny sahan'ny FJKM na tratra izao andro vitsy sisa no isaina andehanantsika any amin'ny fionambe izao. Arak'izany dia mampatsiahy antsika ny fandaharam-potoana fa ny talata voalohan'ny volana Aogositra no anainga ho any Tuléar isika dia toy izao ny fandaminana amin'izany amin'ny fito ramaraina fahatongavatsika rehetra eny amin'ny Jovena Androndrakely amin'ny fito ramaraina izay iantombohan'ny fanompom-pivavahana ary rehefa vita izay dia misy fanentanana maro samihafa, misy ny fandraisana torohevitra, fandraisana ny kit izay hoentintsika any izay afaka raisintsika amin'io fotoana io dia miainga avy hatrany amin'ny fito sasany any ny vaky voalohany araky nefa mampiayay antsika matetika moa ny resaka sécurité any amin'iny lalana mankany Tuléar iny dia tsy misy atahorantsika zany fa efa misy ny fandaminana matipaika misy